pasteur teo hoe ny vehivavy nitsidra tsy niandro ohatry ny daholo be izy hoe vita fivoriana dia milahatra ary tsy maintsy eo anoloan'i Jesosy sy hitany fa ny saina izy hoe amma Jesosy sy Andriamanitra azy zany tsy mila milahatra eo anoloany sy hitany vao mandray zavatra fa na avy ato aoriana tsy tazany ary dia afaka misitraka ny fahaiza-manaony. Amen. Andao manokantsika dia mbola hianatra momba ny finoana arak'izay nitondran'Andriamanitra antsika hatramin'ny herinandro ambony iny tamin'ny week-end teo sy androany nampitondraina ny lohateny hoe devoir-n'ny finoana. Amen. Voalohany hozy izy ny Luc toko voalohany dia 5:70 aminaran'i Jesosy. Luc 1:45. Manintsika no mila mino aloha ny anaran'i Jesosy ary sambatra ianao izay nino fa efaina izay zavatra nampilazain'ny tompo taminao. Jauna 4:50. Jauna toko 4:50 amin'ny anaran'i Jesosy hoy Jesosy taminy andeha mody velona ny zanakao ary raha lehilahy nino ny teny izay nilazain'i Jesosy taminy ka dia lasa nody. Ny finoana dia Andriamanitra miteny eketsika ho marina. Zay mahatonga le hoe sambatra ianao izay mino fa le zavatra nilazain'ny tompo taminao inonao dia hitranga. Zany hoe tsy maintsy miteny aloha Andriamanitra vao mino ianao ary ny zavatra inonao dia izay nilazay n'Andriamanitra. Le tandapa voalaza eto amin'ny Jaona toko 4 eto dia nilazain'i Jesosy fa andray fanasitranana à distance, zany hoe tsy mifanatrika. Verina tamin'ilay teo ihany tsy voatery eo aloha, tsy voatery mifanatrika, tsy hoe tsy maintsy makany Jesosy fa afaka miteny dia le teniny makany amin'ilay marary. Tsy voatery tonga eto le marary, mety ianao no mitondra ny letaeta fa le marary any amin'izay toerana tsy afaka ialany any fa afaka nositran' izay olo izay atao avy amen moe. Zany eo amin'Andriamanitra zany tsy azontsika ferana amina formule, tsy azontsika limité n'Andriamanitra fa misy tombontsoa kosa le tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mandray teny ianao fa tsy hoe mandray fanasitranana fotsiny. Ditanareo sarobidy mihoatra no mandray fanasitranana avy amin'ny vavaka ataonao eto ianao mandray an'le teny eto. Hafa mihitsy zany hoe mandray parole zany sy ny hoe mandray miracle fotsiny, satria aoriana miracle dia mila parole ihany ianao. Ty lehilahy ty dia voalaza fa nino izay nilazain'i Jesosy, izay no atao hoe finoana. Ny atao hoe mino manaiky fa marina izay nilazain'i Jesosy henoko. Zany hoe mandrehan'Andriamanitra miteny ianao, manaiky ianao fa marina izay niteneniny dia izay no atao hoe mino. Mahita fa misy olona mitombo finoana manatrika eto aminaran'i Jesosy. Romanina 10:17 dia manambara aminaran'ny tompo ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Namidika teny fototra izy dia hoe ny finoana dia avy amin'ny fiainoana ary fiainoana ny tenin'Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika tsy tokony hisaraka amin'ny Baiboly. Marina fa tonga antsika amin'ny etaeta andrehan'Andriamanitra sy andray fahagagana, fa tokony manokana fotoana ianao anatin'ny andavanandrom-piainanao manokatra Baiboly, mamaky Baiboly manokana ary mifankahita amin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly, fa tsy hoe miaino toroteny fotsiny. Samy hafa mihitsy ny hoe miaino toroteny matetika sy ianao mihitsy manokatra amin'ny Baiboly dia mamaky Baiboly dia vangin'Andriamanitra avy amin'le teny izay vakianao ianao. Tenena akaikinao mila mamaky Baiboly hoe mba ho ampy tsara amin'ny finoana hoe. Amen. Isaky ny miteny Andriamanitra dia tokony mino tsika, na ihany koa hoe rehefa avy miteny Andriamanitra dia tokony mino isika. Rappel aloha ny rosotsika lalindalina momba ny finoana, momba araka ny lohateny hoe devoir-n'ny finoana, dia hozy izy ny Jaona toko 4:7 aminaran'i Jesosy. Izay mino azy dia tsy elohana, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra izy. Romanina toko 4:17, Romanina 14:23. Fa izay mihanahana dia meloka raha homana, satria tsy avy amin'ny finoana zany, fa ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Androany maraina ampatsivin'Andriamanitra fa tsy hoe le mandeha mijangajanga sy le mangalatra, le mialina sy le mankahala ihany no fahotana. Manintsika mianatra an'izany mba tsy hanota ianao. Fa izy ny Baiboly vao tsy mino ianao dia efa manota, ary manao zavatra tsisy finoana dia manota.
Zany hoe asianao fahotana zany ny zavatra ataonao raha vao tsy ampinoana. So fa tonga ianao andro amin'ny maraina. Amen. Amin'izay fotoana izay esorina daholo ny endriky ny fahotana amin'ny fisalasalana amin'ny zavatra ataonao. Tsy dia tsara zany ianao manao zavatra à demi convaincu. Ohatrany hoe ataoko ihany. Iny le ihany iny raha sanatria misy tsy finoana dia efa misy fahotana. Nefa ianao miezaka mijoro tsara mandritra ny zorony fa ao anatin'le tsy finoana misosika indray ny devoly anameloka anao. Fa mino kosa mataon Andriamanitra mandefa ny teniny sy mamangy antsika androany maraina tsy ho voaheloko amin'ny tsy finoana intsony ianao manomboka androany. Ho karazan'olona tonga saina mino tsara ary mahay mitahiry ny finoany ambara-pahatonga ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Faharoa alohan'ny ilosona n'le devoir. Petera voalohany toko voalohany dia fasivy ianao atao mazava tsara mihitsy ny cadre le finoana. Le voalohany teo izay tenenin'Andriamanitra no inonao fa tsy izay tenenin'ny olona. Tena akaikinao izay tenenin'Andriamanitra no inonao hoe. Izay tenenin'ny olona hoe tsy inonao hoe. Hitanareo miaro atsika Andriamanitra tsy ho diso fanantenana amin'ny zavatra tenenin'ny olona mitovy amintsika izay voafetra tsy voatery afaka ny ahefa ny zavatra mpanantenaina ianao. Zay mahatonga ny Baiboly miteny hoe voahozina izay matoky olona mety tena mijoro io olona io hoe tena mipromettre anao fa miangavy ianao aza alefany ny fonao. Alefasany amin'i Jesosy ny fonao. Isaora izy manao promesse. Isaora meloa izy raha ho vita ny promessiny. Isaora na vita indray mandeha an'ilay promesse izy. Mety tsy vita ntsony reto aty aoriana isaora izy. Fa tsy fidiny ho azy zany. Fa miandrandra kosa ny Jesosy. Fa raha Jesosy no miteny miangavy ianao to dia anatotona ny fonao manontolo ao amin'izay niteneniny fa tsy handatsa-dranomaso ao amin'izay niteneniny Jesosy zany ianao eo. Amen. Hoy izy ny Petera voalohany toko voalohany dia fasivy amin'ny anaran'ny Tompo. Mandray ny antony finoanareo dia ny famonjena ny fanahy. Amin'ny dika teny fototra izy mazavazava kokoa. Hoy izy hoe mandray ny fiefarano ny finoanareo dia ny famonjena ny ainareo. Ny fiefaran'ilay finoana ianarantsika eto zany tsy valim-bavaka fa ianao voavonjy. Ka raha ohatra ka hitehirizanao ny namonjen'Andriamanitra anao ny zavatra angatahanao am-pinoana dia ho azonao. Fa raha ohatra avery fanahinao ny zavatra angatahanao am-pinoana dia tsy ho azonao. Satria ny anton'ilay finoana amin'ny fangatahana an'ilay zavatra mba tsy ho very ianao. Andro amin'ny maraina amboary tsara ny sujet de prière sy ny ao am-ponao tian'Andriamanitra ho ataonao omeo mitoko fa tsy ho very ianao na ho tonga ary le valiny. Teneno akaikinao omeo mitoko hoe avereny omeo toky Andriamanitra hoe fa tsy havery ianao hoe ny zavatra angatahanao. Aza tonga ny aingana amin'ny teny hoe tsy havery pastera. Alao sedraina aloha. Ny antony, ianao mety mahatoky tena dia voahozina sady indray satria mahatoky olona. Tandrina zany tsika, vao tsy mino manota. Vao mahatoky tena voahozina. Hoana ihany ary ty pastera tarihan'ny fanahy dia tsy miady saina amin'izany. Amen. Ianao zany tian'Andriamanitra ametraka ny asaribidin'ny fiainam-panahinao mihoatra noho ny fiainana andavanandronao. Tehirizo ny fiainana mandrakizay voarainao. Tandremo ny fanapa-kevitra raisinao sao dia mahavery ny famonjena voarainao. Fa ny antony finoana matotsika hampiasa finoana midra tendrombohitra. Ka raha alefa anaty ranomasina ilay tendrombohitra dia tsy hainao koa anaraka ilay tendrombohitra anaty ranomasina koa. Very ny tiako tenenina zany. Ny ao am-pon'Andriamanitra ao anao tsy ho sitrana fa voavonjy. Andraso aloha. Pastera, za zao nanantena be ho sitrana androany. Eny ho atao an'ilay izy. Fa melohany izay manaitra Andriamanitra hoe tsy hoe sitrana dia tsy hita intsony ianao. Zany sekoly zany to dia efa tsy calendrier tsara amin'ny 2024 hita eo. Misy publication nampomena izay moa hoe Andriamanitra hoe mivola nova krismasy. Dia tonga valy le anjely ny teny hoe aza manafa ny 23 ianao no alaina. Mba raha mba fatao ianao dikan'izany ve? Aza manany amin'ny ho afa karakara tsara ny fafanao mihoana fa tsy ianao namaritra an'izany. Ela velona tsy ianao mamaritra an'izany. Amboary sy karakara tsara ny finoanao fa ny anton'le matotsika mitrandraka momba ny finoana tsy any amin'ilay ampitranga fahagagana amin'ilay mapetipety isan'andro fotsiny fa ny fanomanana ny
fiavian' Jesosy mba ho isan'ny olona tsy ho diso anjara ianao amin'ny fiainana mandrakizay le ao anatinao tehirizina hidiranao any amin'le fahasambarana tsy manam-pahatamperana miaraka amin' Jesosy. Tena kaikinao ny fiafarany finoanao hoe ianao vovonjo hoe ianao tsy very hoe zao zany le izy rehefa fantatrao zay dia ampitovianao fotsiny ny ao anatinao hifanaraka amin'izay dia angatao amin'izay. Andriamanitra meo fiara fa tsy avery aho ka tandremo sao dia hoe tonga ny fiara dia tsy hitanao amin'ny vacances de Christmas manala rodage afaka asiana vato iny dia manala rodage eo tokotany raso anefa teto tsy hoe mahay mekanika fa manontany an'izay mahay eto ane tsy voatery mandeha lavitra zany manala rodage afaka asiana vato antony pneu dia renflena be eo fotsiny aza atao excuse zany ny hoe nahazo fiara dia tsy hita eo fanatren'Andriamanitra. Zay no mahatonga le fiara tsy tonga fa ataon'Andriamanitra BMW pied le tsara indrindra mihitsiny satria hitan'Andriamanitra hoe raha mbola mandeha tongotra izy mivavaka fa raha vao mahazo mihoatra eo izy ozy Andriamanitra mahafantatra amin'ny farany omeo le toky andro amin'ny maraina omeo an'Andriamanitra ny toky avy amin'ny fahatsapahanao amin'ny fahamatorana hoe hoaiza moa ara miaraka amin'ny fiara vaovaoka tsy eo amin'ny fanatren'Andriamanitra. Maty calculateur ry ampivoatanànarivo fotsiny iny dia efa hiantso an' Jehovah ianao hiantso an' Jesosy ianao zany El Shaddai zany moa to dia efa ayayay shalom sama voatonodolo naran'Andriamanitra rehetra nefa ianao mialeto tsy miantso azy. Raha za aloha Andriamanitra tsy hamaly ianao raha za miainga ianao tsy mirarako rehefa ny sendra ny sarotra rivo tanao amin'izay le izy fa sofa tsy Andriamanitra tsy tsotra an'Andriamanitra fa Andriamanitra otra an'Andriamanitra vavaka amin'izao tsy mba otra an'Andriamanitra mandrakarivo fa amboary tsara ny fahafahanao miatrika ny fiainanao andavanandro na ny asa-pinoana na ny sujet de prière ninnininy dia tokony ho famonjam-panahy. Famonjam-panahinao aloha dia afaka miampito tonga famonjam-panahy ny hafa. Ny fiafaran'ny finoana zany dia famonjena ninninina ho angatahantsika matoa zany ianao miteny hoe mifindrary tendrombohitra misy olo vonjena zany ao zay le zavatra angatahana mihitsy ny tokony efara amin'ny famonjena fa tsy hoe miefara fotsiny eo amin'ny nofonao mitsahatra confort be fotsiny rehefa sitrana dia zay ozy Andriamanitra hoe tsy eo amin'le sitrana dia zay ka aleo marary dia voavonjy tyo zay sitrana fa very zay mahatonga ny Lazarosy narary mandrabafata fa voavonjy. Ataoko ty Jesosy teo amin'ny andro fijaliana nga tsy narary izy vao maty jereo jana ny baiboly fa sitrana nga Jesosy teo amin'ny andro fijaliana. Ataoko ty mbola nampiana ary ny aretina ataontsika hoe raha mba nikombokombona kely le fery teo amin'le fantsika ohatran'ireny kavina tao amin'ny zazakely voateraka dia le mananana kely dia mba tsy dia marary dia nasiana lefina vaovao be mihitsy alohan'ny elany eto zany hoe tsy sirika avelona azy mihitsy ny ray zay ary tsy sirika tonga azy atsapa hoe sitrana nefa izy mpamonjy ataovatra ny tananao hoe tenena akaikinao tsy ao amin'ny fahatsapahany vatanao le izy hoe fa ianao voavonjy mihitsy hoe rehefa matsiaro isika efa voavonjy ny aitsika dia lasa faniriana ao anatsika ny amonjen'Andriamanitra ny manodidina antsika. Rehefa mivavaka ao amin'ny marary ianao dia mivavaka mba voavonjy aloha izy zay voasitranina dikan'izay tsy problema intsony na lasa ry izy avy eo efa napetraka ao mivavaka famonjena satria tsy apozinao ianao mety miteny Andriamanitra atsangano izy le marary eto mivavaka miteny Andriamanitra alay voay dia izy ny anon'Andriamanitra ianao mivavaka ho atsangana sa izy mangataka hoentina tena 95% hitako aloha eo ianao sy mivavaka anangana azy fa le marary andeny valian'Andriamanitra alain'iny avy eo marary kosa iziko ianao mivavaka fotsiny ianao tsy marary mitovy aminy maninona ianao ny andeha tena kaikanao ka marary izy eko lizika mizavatra oatra mampimedry andre tsika tsy marary dia hita anazy araka amintsika nefa le olona ary mijaly ny ao am-pon'Andriamanitra tsy izy sitrana tsy zay aloha fa izy voavonjy. Mety possible anatina fanasitranana no alain'le olona na tsy ao anaty fanasitranana koa ny tokony ametrahantsika amin'ny fotsy ao amin'le marary hoe hijaly manaintaina fa izy hijaly mandrakizay raha sanatria very mitombona le alahelinao amin'le fijaliany fa tsy lasa lavitra le izy satria mahita ny fijaliany vetivety ianao fa tsy mahita ny fijaliany mandrakizay
le mandrak'izay anokafana maso hoe izy ty olona be menimenina be ty ka izy ny krizy na krizy ara be menimenina ao tsotranao marina fa raha tsy mitandrina tsy voavonjy dikan'izay tsy maintsy ataonao zany ny fika rehetra mba hampilaminy olona io atonga ny olona io tafiombona amin'Andriamanitra anatin'izy le mikrizy iny feo amin'ny fitsarana tsisy hoe noho ny amin'ny krizy nazo anao dia avela heloko ianao am'le fimonomononana tsisy an'izany azonao fehezina le krizy zay mahatonga antsika mila mivavaka mba ho voavonjy ny hafa mijoro tsara eo amin'izay misy ianao amonjen'Andriamanitra manodidina anao amen hoy Jesosy amin'ny Matthieu 16:26 inona ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy inona le voalohany vao miteny Andriamanitra dia mino aho tandremana fa raha vao tsy mino dia galina manota le faharoa ny fiafarany finoana ny mahatonga antsika mampiasa finoana dia famonjem-panahy mangataka ho anao ianao dia ataovy misy fifandraisana famonjem-panahy anao aseho amin'Andriamanitra fa le zavatra angatahanao tsy havarinanao tsy havery anao sady tsy hampanotanao dia omen'Andriamanitra le zay mahatonga ny boky Jakoba miteny hoe mangataka ianareo fa tsy mahazo satria olanianareo amin'ny filana ny finoana hiditra amin'le devoir-n'ny finoana amin'izay tsika mazava ve le tapany voalohany sy tapany faharoa zay hiditra amin'le tapany fahatelo tsika manomboka andro amaraina mahita fa hoainao ny mijoro am-pinoana ny hampiasa finoana ny tahiry an'le finoana ary hisitraka ny vokatr'le finoana tsy ho blabla tsony le izy fa tonga dia prapra pratika afaka hampiatra tsara mihitsy tsika ary ambadika zay fampiaran'izay hozy izy le lioka toko voalohany vakina tamin'ny voananomboka sambatra ianao izy izay nino fa efaina aminao izay rehetra lazain'ny tompo taminao ny finoana tsy avoara fotsiny tsy hoe manana na dia efa nandray an' Jesosy ary ianao dia manana finoana fa tsy ampy ny finoana koa tsy hoe pouvoir fotsiny hoe afaka ataoko lasa mahita ianao fa zay nataon'i Jesosy azonao atao mbola eo amin'ny sehatriny hoe azoko atao tsy eo amin'le azoko atao ary ny finoana tsy eo amin'le voloara fotsiny koa hoe tiako atao fa ny finoana ao amin'ny devoir tsy maintsy ataoko raha vao mbola tsy tonga tsy maintsy zany le izy dia mbola tsy finoana le izy raha vao mbola amin'ny hoe avoary manam-pinoana mbola tsy tonga ao anatinao tsy maintsy dia mety tsy voatahiry le finoana anananao mety hiteny ianao hoe mahita an' Jesosy navita an'izao dia za koa tokony afaka manao an'izay arak'izay hitako mbola fiandohana le izy fa mila miroso ianao manao an'le izy tokoa arak'izay modely napetraka Jesosy tsy ampy fotsiny hoe tiako atao le izy fa tokony ho tonga hatrany amin'le hoe tsy maintsy ataoko le izy iverintsika amin'ny zavatra nivakina tamin'ny Zoma Luc 17 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy ary io Jesosy tamin'ny mpianany tsy maintsy ho avy amin'ny fahatafitohinana nefa lozany izay olona mahatonga izany amin'Andriamanitra zany misy ozona ho an'ny mpanafitohana ary misy loza koa ho an'izay mora tafitohana ianao zany sady tsy tokony tondra fahatafitohinana no tsy tokony ho karazan'olona mora tafitohana andiny faharoa aleo anatonana vato lehibe fikisomba ny voziny ka atsipany an-dranomasina izy toy izay atafitoana dia ny anankiray amin'ireo madinik'ireo aza tandreminareo raha manota ny rahalahanareo teneny mafy izy ary raha mibebaka izy dia mamela ny elony ary raha manota aminao impito ndray andro izy ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka dia mamela ny elony mibebaka dia mamela ny elony andiny fadimy ary io ny apôstôly tamin'ny tompo ampitomboy ny finoanay resaka famelan-keloka ny tenenin' Jesosy fangatahana finoana ny navaly amin'ny mpianatra mino hafa rehefa niaraka tamin'i Jesosy reto mpianatra reto dia ny resaka finoana foana Jesosy dia manomboka tonga zany ny mpianatra hoe ty resaka finoana ity zany tsy azo elana fa amin'ny zavatra rehetra dia tokony mampiasa finoana rehefa miaraka amin'ity olona ity atao hoe Jesosy mahavariana fa resaka famelan-keloka ny nentin' Jesosy tokony resaka hoe sentiment sy émotion nefa mpianatra lasa nangataka finoana satria mila finoana ny maneho toetra
Maro amin'ny olona ny miandro fahatsapana mampetipety azy vao maneho toetra fa tsy miditra ao amin'ny sekoly finoana avy hatrany dia tsy maintsy maneho toetra. Ianao zany raha miandro hoe za tsy hifaly raha tsy efa milama daholo atao trano. Tena tondro maso fa tsy hifaly eo zany ianao. Satria zavatra tsy mety foana eo. Izy zavatra tsy mety foana eo. Tsy hoe sanatria manozona hoe tsy eto ny fiainanao. Fa raha ankininao amin'izay ny fifalianao sy ny fiadananao dia diso metody ianao ametraka an'izay fahasamba, izay bonheur izay tsy mitombona. Satria raha misy zavatra anankiray mety dia misy zavatra anankiray tsy mety hanimba n'iny mety iny dia gâcher ny journée anao. Nefa ilay journée lafo vidy be fa tsy mivery n'indroa. Fantatrao ve ny androany zao tsy mivery n'indroa tsy mitovy amin'ilay omaly. Misy zavatra tsara be oman'Andriamanitra zao androany. Aza vela izy faky vidany anatinao any hoe inona ndray zao ny androany. Vaky ny baiboly fa ny androany fahagagana, fahavokarana. Andriamanitra miasa, valim-bavaka, zavatra hovain'Andriamanitra. To dia aseseho anatin'ny lohanao zany. Zany no manin'Andriamanitra isan'andro. Eo amin'ny attitude fiatrehanao n'ilay izy, le ianarantsika eto amin'izay hoe misy zavatra tenenin'Andriamanitra tsy tokony hijanona eo amin'ilay hoe mahafinaritra zany, tiako atao zany, oviana ry avy anao an'izany, engania mba anao an'izany, marina mafy mba anao an'izany, eto ambavaka mba anao an'izany, tsy an'izay tsony. Fa ianao amin'izay manapa-kevitra tsy maintsy ataoko zany. Fa raha tonga amin'izay ianao manomboka andro amin'ny maraina dia mino ny anaranao. Mila finoana ny maneho toetra. Averena izay isa 2 mila finoana ny maneho toetra. Isa 2 mila finoana ny maneho toetra. Isa 2 mila finoana ny maneho farany tena farany mila finoana ny maneho toetra. Ianao zany raha mitady anehoneho toetra tsisy finoana reraka eo ianao. Satria iandry ianao ohatra hoe amaly tsara rehefa miteny tsara amiko izy. Zay zao mampetipety ianao vao mamoaka an'ilay izy ianao. Fa le takian'Andriamanitra eo amin'ilay ohatrany tsy mety mihitsy ny Andriamanitra hoe mitenena zavatra tsara. Finoana. Galatia 5:5 mila finoana ny maneho toetra. Anaran'i Jesosy, ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasona ny famorana na ny tsy famorana, fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Mila tonga finoana le famelan-keloka ny resahan'i Jesosy. Mila asiana finoana le famelan-keloka fa tsy miandro hoe efa netiny tany amin'ny restaurant vao avelako izy. Tena mbola zany ve misy ianao? Ndao mba hovaintsika zany. Ianao tsy diso indray no mandeha mifona. Ko mbola lesona hafa koa. Ho an'ny sekoly ambony. Ho an'ny lehibe zany fa tsy ho an'ny ankizy. Ny ankizy mantsy ifonana vao mamela. Fa ny lehibe izy marina indray mandeha mifona. Miaraba ny lehibe rehetra izay tonga eto. Ho azonao zany rehefa mitranga. Izay le nitenen'ilay pastera. Tsy tokony ho fihetseha-po sy fahatsapana ny mahatonga anao hamoaka an'ilay toetra takian'Andriamanitra satria aza dino. Fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra tsy fihetsiketsehany ety ivelany fa fisehoana le avy ao anaty atao hoe toetra n'Andriamanitra. Toetra n'Andriamanitra ny tian'Andriamanitra ho hita avy ao anatinao. Raha tianao Andriamanitra hitsangana faran'izay aingana hikarakaranao mifanaraka amin'izay no tenenina. Androantsika zany tsy hoe mianatra fotsiny hoe ny teny Andriamanitra dia mino dia tsy maintsy mitranga iny nataoko sy iainako. Diso izay. Andriamanitra miandry sy mametraka ny Andriamanitra miandry ny fiovanao fa le fiovanao no mampitranga an'ilay teny efa marina. Averiko. Ny fiovanao no mampitranga an'ilay teny efa marina. Tsy hoe mahamarina an'ilay teny, tsy ianao mahamarina an'Andriamanitra, ataovy izay adalanao efa marina foana Andriamanitra. Aza atao ny adalanao azafady. Marina foana izy nina ho ataonao eo fa tsy miatra aminao fotsiny le zavatra nytenenina raha vao tsy compatible ny toetra seho anao sy le teny. Ao amin'ilay toetra amin'izay tsika izao tsy fahatsapana le izy, tsy hoe mahatsapa hoe ohatry mahafinaritra izy zany dia aneho toetra. Ohatry ny tsy dia tiako izy zany dia tsy aneho toetra fa tsy dia tiako ilay olona dia dikan'izay manao masitsika kely zany androany. Tsy izay. Fa fantatrao hoe inona takian'Andriamanitra aminao, mila mijoro ianao dia mila mahatakatra ny ao anatinao hoe izany finoana izany
tsy avoir, tsy pouvoir, tsy savoir, tsy vouloir, fa devoir. Tenenina akaikinao, devoir anie le finoana e. Amin'ny teny français dia hoe tu dois. Ary hitako Andriamanitra no nampisy école. Any amin'ny école ny ankizy ampianarana momba ny devoir, dia remarquez eny raha misy zavatra tsy tian'ny ankizy, comparé antaniny hoe zanako inona tianao récréation sa devoir? Reo avy eo rehefa mirava izy raha tonta na raha rivo. Na ianao io arantaniko an'izany zao dia mety mbola tafateny récréation. Ya, ny récréation mampahazo aina. Fa ny devoir mampahita an'Andriamanitra, tsy mahay antehaka ao an'Andriamanitra. Ny récréation mety mampahazo aina fa makaina kely ianao, fa ny devoir mampiseho an'Andriamanitra ikarakaranao. Iandrady mifiritsika akaina lava vao hitsangana androso any amin'ny antom-pisitsika. Tsy aleo ve mihetsika tsara dia ny androany, ataovy izay devoir tandrify amin'izay sain'Andriamanitra atao iandrasany ianao, dia avy eo Andriamanitra hitsangana hikarakara anao. Amen. Mihoatra noho ny misafidy eo amin'izay le izy. Tsy choix. Satria raha vao misafidy ianao dia misy afaka misafidy. Zay ny tsy mahampy an'ilay teneniny Josoa hoe ataoko ny loanareo ny fiainana sy ny fahafatesana. Tsy tokony tenenina akory misy fahafatesana fa to dia ty fiainana ty fotsiny dia mijery aty fa ty raisiny. Hoporofoko aminao zay fomba fijerin'Andriamanitra zay. Ha? Hoporofoko aminao. Hoy izy Andriamanitra tamin'ny Genesis toko voalohany, io misy azo ny laona io io reriny tsy azonao hohanina. Fa tsy nitenenina eo akaikiny koa misy an'ilay azo anankiray tonga anao tsy ho faty mandrakizay. Misy zavatra tenenina, misy zavatra tsy mila tenenina. Ianao zao dia hoe inona tianao hohanina? Salade de fruits sa pozina? Tenenina fotsiny hoe ty misy salade de fruits dia misy letisia ty hohanao. Dia aza mikarokaroka ary inona ty ohatra maintimainty anatina rano, inona ty? Tena akaikinao rehefa tsy resahana dia aza antaniana hoe. Teneno izy, misy dika matoa tsy resahana aminao le izy hoe. Tsara tokoa no miteny aminao hoe apetraka ny loanao fiaina sy ny fahafatesana, fa ny tsara kokoa tonga tenenina hoe ty misy fiaina raiso. Zay mahatonga izao sy ny teny hoe raiso hano. Zany ny commandement fandraisana amin'ny sabotsy ny fotoana. Izy tsy miteny hoe raiso hano, inona tianao? Ny mofoko tsisy ninina sa ty croissant beurré avec ana zay tsy tenako ty, tsisy safidy to dia ty hano to dia lera. Mange. Dia avy rehefa hohaninao nefa mahasoa aina avy ninona fandraisana. Zay avy amin'Andriamanitra ahasoanao. Zay avy aminao efa hitako teny amin'ny ranomasonao. Aza mitoky amin'izay avy aminao, miverena amin'izay avy amin'Andriamanitra ho anao. Averena hoe tsy safidy le izy hoe fa fanapa-kevitra. Pasteur, Andriamanitra hoe zany manery, tsy manery izy, mame safidy izy, fa mame lesina izy, aza mijanona eo amin'ny safidy, afa-dio fanapa-kevitra. Ianao hoe dia ampisafidy, inona ny tianao, paradisa sa elo? Dia mbola amin'izay hoe tapavotsy ny hevitra ho any an-danitra. Ny any an-danitra reto ny zavatra azo atao, reto ny zavatra tsy azo atao. Ny dikan'izay tsy maintsy manao ny azo atao, tsy mahazo manao tsony tsy azo atao ho any an-danitra. Raha ohatr'izay ke hono le izy dia tongano ke le olona. Misy olona ve ho tongany? Ye. Satria omenanao le izy, aza ianao zany raha vao tenena hoe misafidiana dia ohatra mieritreritra ianao hoe zaza terena. Izy inge tsisy manery. Ianao tokony mahavita manery ny tenanao amin'ny fanapa-kevitra, fa tsy mijanona ela be eo amin'ny safidy hoe inona re, overy ve asa voavonjy re, inona re ho any an-danitra ve sa ho any amin'ny ela, ahoana re? Tena akaikinao ahoana inona hoe? Aza mandany fotoana hoe? Efa fantatrao zay tsara hoe? Dia manapa-hevitra amin'ilay tsara hoe? Ancien Testament mifidiana ny fiainana. Nouveau Testament mino. Ny finoana manapa-kevitra fa tsy hoe misafidy. Ny choix midika efa misy option. Na andro amin'ny maraina sitrana, na mety amin'ny herinandro ambony andro amin'ny maraina tsy mantsitrana ianao. Mila tonga faniriana le toetra eo amin'izay le application. Efa tenena fotsiny hoe aza mora tezitra. Ahoana ny tonga anao tsy mora tezitra?
atao faniriana ao anatinao le tsy ho mora tezitra. Mivavaha mandrakarivaka aza mitsahatra. Atao faniriana ao anatinao le mivavaka foana tsy mety reraka ary tsy mety leo. Ny finoana dia midika faniriana. Matthieu 20:21 minaran'i Jesosy. O Jesosy, inona no irianao? Matthieu 15:28, tongava aminao arak'izay irianao. Matthieu 8:13, tongava aminao arak'izay ninonao. Mitovy ny finoana sy ny faniriana, ka raha vao tsy tonga faniriana ilay izy dia tsy inonao dia tsy ho azonao. Andriamanitra hoe ao anaty zavatra tsy iriko ty. Tsy izay ny prosesy ny finoana. Ny finoana mila tianao ilay izy, ekenao ilay izy, mandresy lahatra anao ilay izy. Andriamanitra tonga hivavaka ao amin'ny fahavaloko, ho vahitany izy. Vao izay fitenino izay fotsiny izao dia hita hoe mijoro fotsiny ianao vita vitaina ilay izy. Fa raha mitsapa sy mandanja Andriamanitra hoe tena tianao hiova ve ilay olona. Zay ny hoe mahatsara le mba miresaka kely amin'ny tompo aloha ianao. Hoe Andriamanitra tia olona manondrana be ty entiko eto anatrehanao. Araka ny lesin'androany mba ho voavonjy izy. Fa raha mba mety dia tsy miara-miditra eo amin'ny vavahady miaraka izay amin'ny lanitra fa mba samy izy miditra alona za fa mba samy tonga amin'ny fotsiny. Na zay fotsiny ary vavaka ataonao dia efa misy interférence ny any amin'ny radio. Ohatra nefa tsy fa maninona andreo tsy miara-tafiditra. Alizany hoe famela fotsiny dia tsy voatery hoe miray lalana e. Fa miray inona zany? Misy zavatra mila petraka tsara. Fa eto raha vao tsy tianao ohatra tsy maintsy irianao fatratra hoe engany mba tsy ho very iny mpangalatra be iny. Zay izy vao lasa finoana. Firy zany mivavaka nataontsika ao amin'ny firenena. Zay indray mihitsy aka. Firy mivavaka ataontsika eo amin'ny firenena tsisy fitiavana dia manatentsika efa hivaly. Io rehefa tsy irianao ilay fiovan'ilay olona na teneninareo ovao izy. Teo zay Andriamanitra hoe anao mihitsy mila miova aloha fa tsy izy. Na mety miteny hoe Andriamanitra ovao izy. Dia Andriamanitra mamaly manao vavavaka hoe ovao Zany hoe ianao aloha. Satria raha vao tsy tonga faniriana ilay zavatra angatahana mpinoana dia tsy mitranga. Wow! Ataontsika mba hitehako ao amin'ny tompo reto. Tsy ho reraka mivavaka ianao ilay mangataka zavatra tsy ho tonga. Menanao sy papa. Tena mitsotra fefatra amin'ny somamy efa mandeha daholo. Ampahafantarina anao fa raha vao tsy mino ianao dia tsy mivaly ilay vavaka. Raha vao tsisy famonjam-panahy izy dia efa tsy mivaly ilay vavaka. Eto indray raha vao tsy asianao cœur, raha vao tsy amin'ny fonao, tsy tena irianao fa ohatran'ny hoe terena be fotsiny dia efa tsy hany koa Andriamanitra. Zany hoe ianao mihitsy ny amboarina mba ho tonga olona tsara mivavaka mangataka valim-bavaka tsara ho an'olona ratsy. Tena fanirianao ve ilay izy? Tena tianao ve? Tena ekenao ve izay mba tianao hitranga na aminao na amin'olona? Fa raha izay ny ao anatinao tongava aminao arak'izay irianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsy mahenao menina mafy tsara. Le fiovana zany tsy mazika avy amin'ny tanana hoe avy any ianao mankala olona tonga dia hoe esoriko anaty lohanao ilay fankalana, ampidiriko anatinao ilay fitiavana, raisy ilay izy. Zany tian'ny olona zany. Fa ty ilay tsy tian'ny olona. Ndana mitokana. Amboarina ny saina fa marary. Marary saina. Avadio fitiavana ilay fankalana. Tsy manana raison tsy tia ianao. Dana amin'izay mandoalika. Tena mitsotra n'Andriamanitra fa fandoliana 2 segondra anatin'izany toe-po zany efficace lavitra noho ny fandoliana 40 jours et 40 nuits ao anaty fahasorenana sy fankalana. Anaty fahatafitohinana sy ngano lohalika eo nijeren'Andriamanitra. Ny fonao nijeren'Andriamanitra. Mivavaka mihitsy mba ho efficace ny intercession anao. Amen. Manjary reraka tsika mpanao intercession tsisy indrina mitranga. Aika mpanao intercession marary. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Sekoly Fanasitranana andao maraina. Sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta.
Ny finoana dia mivavaka. Raha ianao zany tonga eto hoe za mino pastera nefa tsy mivavaka. Tsy mety. Natao ho ampiasaina anaty vavaka le finoana satria natao iankinanao amin'Andriamanitra le zavatra ny teneniny lasa irinao dia averinao aminy. Fantatsika fa rehefa avy miteny Andriamanitra dia miandry ianao ao mivavaka Andriamanitra. Ohatra miteny zao izy hoe aloha fiafarany ty hamangy anao lasa Andriamanitra miandry anao eo mivavaka. Sady makarivotra tena. Jereny ianao tsy mety tonga eo mivavaka. Miandry ary amin'ilay teny fotsiny amen. Amen. Alleluia. Nga fiorakorako ny anaitra an'Andriamanitra. Efa teneniny fa rehefa avy miteny izy dia miandry ianao mivavaka. Tena kaikinao Andriamanitra rehefa avy miresaka aminao hoe mino ianao hoe dia andrasany eo mivavaka hoe. Raha zay ianao mihetsika aingana fa izy mandrakizay afaka miandry ianao eo mivavaka mandrakizay izy. Ianao ny 80 taona ty oriana Andriamanitra vao tonga saina. Aiza ianao? Ozy Andriamanitra efa ela ny andro teto fa ianao ny ela be. Andro amin'ny maraina vao mandray teny da navavaka. Tompo retolo ny teny nomenao. Ina zao ny teny tamin'ny maraina vao miteny ianao dia mino Andriamanitra. Impiry ny teny ianao dia tsy nino tokony iova zany. Tompo apio mba iova vao miteny zany ianao tokony inoko ny zavatra teneninao maninona koa ra manao azy. Ohatr'izay le vavaka ane. Miady amin'ny teny anao rereo aloha ianao sady mivavaka. Tsy te hanota tsony amin'ny tsy finoana Andriamanitra. Tairao sao dia misy tsy finoana tafiditra tamika amin'ny zavatra teneniko, amin'ny zavatra saintsaiko sy amin'ny zavatra ataoko fa tsy te hanota eo anatrehanao. Amen. Aika le izy devoir tompo impiry any tsy nametraka ny zavatra teneninao tokony ho ataoko fa tsy maintsy ataoko fa se permettre amin'ny teny hoe manatsafidy lasa fandrika le choix satria tsy mivadika décision. Ozy Jesosy eo amin'ny Jauna 20:27 minaran'ny tompo. Jereo ny tanako dia mino. Ozy izy tamin'ny Tomasy. Izy tsy niteny tonga dia mino fotsiny fa hitanao azy ao fa ny insiste Jesosy jereo ny tanako. Satria amin'ny Hebreo 12:2 dia mampianatra fa ny finoana dia mijery an'i Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Rehefa avy mijery an'i Jesosy ianao dia tokony ho teraka ao anatinao ny finoana ahafahanao manao ny devoir amin'izay andrasan'Andriamanitra tokony ataonao. Hebreo 6 pastera ahona tsara le tsy maintsy fa aza mifanery. Tsy za manery ianao fa ianao mandiny tena ny lasa manery ny tenanao. Ohatran'le vehivavy le nitsidra niverina ny sainy satria efa lasa lavitra ny sainy niverina tao aminy ny sainy nanery azy hoe mialeto tsy maintsy mikasika ny somotra viavin-dambany dia mba ho sitrana. Hebreo 6 minaran'i Jesosy. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Miara-mamaky tsika isa roa telo fa zay manantona n'Andriamanitra dia tsy maintsy mino. Fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Taizy Jesosy nanome io modèle na finoana devoir io. Taiza koa Jesosy nanao zany hoe tsy maintsy zany. Hitako le izy. Matthieu 4:20 7 ka 7 dia dingana amin'ny 2 dia dingana amin'ny 4. Matthieu 26, 38, 39, 42, 44 naran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy fa diranovana loatra ny fanahiko toy ny efo faty mitoeretika miareta miary tory amiko ary nono nandrozy kelikely izy dia niankoaka nivavaka hoe raikeo raha azo atao aoka esorina amiko ty kapoaka ty nefa aoka tsy ny sitrapoka ny anao atao fa ny anao. 42 dia nandeha fanondrony Jesosy ka nivavaka hoe raikeo raha tsy azo esoriny ty miara-mamaky fa tsy maintsy hosotroko. Le kapoaka ho any amin'ny famonjena zany tsy hoe za zany rehefa tena nandinika dia tsy mangidy le kapoaka ka za mifanery fa zay Jesosy ty resaka ty ohatrany tsy maintsy satria le famonjena vokatra tiako mba ho tsy maintsy. Aza teren'Andriamanitra any amin'le vokatra fa tereo ny tenanao amin'le fankatoavana. Ozy Jesosy ao anaty vavaka tena kikinao io ary le vavaka misy devoir hoe tenena izy. Ozy Jesosy raha tsy azo esoriny ty jereo anie zany fiankinan'i Jesosy amin'ny rainy zany tonga avy any ny marary esorin'i Jesosy ny aretina. Tonga avy any ny olona manana problema be esorin'i Jesosy ny problema be. Tonga avy any ny olona mitondra ny hava maty esorin'i Jesosy ny tsy le maty no esoriny fa le fahafatesana. Tonga amin'ilay kapoaka izy tsy vitako manala an'io
fa miankina aminao aza fahatrapieritreritra fa vitanao rery ny fiainanao miankina amin'Andriamanitra amin'ny atsipiriany ka hatramin'ny faran'izay lehibe momba ny fiainanao fa ozy Jesosy raha tsy azo esoriny ity fa tsy maintsy hosotrotro izay amin'izay le finoana natonga n'le faonjena tanteraka nisy olona anankiray nampiasa finoana tsy maintsy tao ka raha mpanaradian'i Jesosy ianao tsy maintsy miaina n'le finoana tsy maintsy koa zany tsika. Amen. Vavaka voalohany taon'i Jesosy esoriny kapoaka nefa izy nanaisitra ny aretina sy ny fahavoazana teo amin'ny fiainany hafa nanetry tena izy niankina tamin'ny rainy amin'izay kapoaka tsy hainy esorina hono. Vavaka faharoa raha tsy maintsy hosotroky izay le finoana tsy maintsy finoana je dois finoana tsy maintsy ny zavatra tenenin'Andriamanitra aminao dia tokony ho lasa fanirianao sy etaetanao entinao mamambavaka dia mivadika tsy maintsy. Halleloja. Anampy anao Andriamanitra mba ho tonga tsy maintsy le fanirianao anatinao rehefa avy mivavaka ianao. Amen. Anampy anao Andriamanitra mba ho tanteraka le tsy maintsy fanirianao anatinao rehefa avy mivavaka ianao. Mila mivavaka ianao. Izay no mahatonga antsika afaka miteny amin'izay hoe tsy maintsy miova ny fiainanao satria tsy maintsy miova ny toetranao. Tsy maintsy miova ny fiainanao Andriamanitra nanao an'ilay izy. Tsy maintsy miova ny toetranao ianao nanao an'ilay izy. Ianao no manova ny fahakizitinana ho lasa fahalemem-panahy. Ianao no manova an'ilay olona sarotra resahana be reny ho lasa olona tsopohatra ny zaza. Misafidy ianao ary manapa-kevitra ao amin'ilay zavatra ny tenenin'Andriamanitra lasa irianao nentina mambavaka dia tanteraka amin'izay le hoe tsy maintsy. Marka 16:16 hoy Jesosy izay mino sy atao batisa no vonjena izay mino ohatry ny ahoana le finoana tsy maintsy mba ho tanteraka le famonjena. Jaona 3:7 naran'i Jesosy azagaga no nolazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Hitanao izay Jesosy miteny fa izay mino no vonjena dia inona le mino tsy maintsy ateraka indray ianao izy izy. Fantatsika tsara fa izay ateraka indray mahita, izay ateraka ny rano sy ny fanahy tafiditra. Omen'Andriamanitra anao ny hery hatanteraka ny faniriana ao anatinao. Fa le faniriana atao faniriana avy amin'izay nitenenin'Andriamanitra ihany. Azareo ve izy lasa lany fotoantsika mimetraka faniriana avy amintsika. Nefa faniriana tsy tohanana ny tenin'Andriamanitra nefa Andriamanitra miaino anao avy amin'izay niteneny izany hoe miteny izy dia mireagira ianao. Ohatra miteny izy zao hoe tiava ny fahavalo dia mamaly ianao zakoa koa teo tia fahavalo. Dia mivavaka ianao dia omen'Andriamanitra anao le hery ahatonga anao hamadika an'le enganie ho lasa tsy maintsy. Androany maraina hovaina daholo ny enganie rehetra ho lasa tsy maintsy avy amin'ny fahatsapahanao apiditra ny zany rehetra anaty vavaka satria sady irianao le izy no tianao le izy. Tianao ve nijoro? Tsangano tanao raha tianao nijoro tsy anatsino ny tren'Andriamanitra. Androany ambara-pahatonga ny fiaviany. Izay faniriana izay hoe teo amin'ny vavaka fa le enganie hatramin'izay ho lasa tsy maintsy amin'izay ary ahitany fijoroanao ary ahitany vokatra ny fijoroanao ary ahitany voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mety io. Mety io. Amen. Raha tsy maintsy ny fanasitrana dia misy toetra zany tokony ho tsy maintsy. Obolona 17:22 anaran'i Jesosy ny foravoravo mahasalama tsara. Tsy maintsy mifaly ianao. Zao. Tsy rehefa avy eo azao. Jereo Andriamanitra dia mifalia. Jereo izay nomen'Andriamanitra anao dia mifalia. Ifalio Andriamanitra amin'izay misy. Ifalio mifalia amin'Andriamanitra na dia misy zavatra mbola tsy ampy sy tsy feno ary. Aza atao any ny fifalianao. Ataovy amin'ny fahafantaranao fa eo Andriamanitra ho anao sady tianao tsy manary ianao. Menara mametraka ny fifalianao ho amin'Andriamanitra fa izay hony hampasalamanao. Nisy étude hono tany États-Unis hono. Fa ny olona manao zumba sy ny exercice isan'andro dia mahazo 5 taona tombonandro. Fampivavaka
mahazo tombonandro 10 taona tiaka mafy ny tombo teo na paster raha tambatra tsy azo atambatra le izy efa resy le 10 taona le 10 taona am'le efa vita le 10 taona tonga eto foana ndao reto hivavaka foana raha vofa misy sekoly indray hony tongava fa mampahasalama anao hitanareo le teny manokatra ny ao anatinao iny atonga ny lamosinao sy ny atoko ao tsy enjana fa tonga dia monsieur relâché daholo fa raha vao io no ela mienjana eo dia mamokatra toxine atonga ny vatanao marary lasa miresaka biolojia sy médecine tsika andresena lahatra anao hoe rehefa mba misy manasa hoe tonga avy hivavaka eto dia mba tonga atao visan'le tonga eto ianao fa misy zavatra tsara raisinao eto mety tsy valim-bavaka be am'le hoe voninahitrin'Andriamanitra fa zany tsisy vola mihitsy fa vao tonga teto roa andro fotsiny tonga dia feno volatra ny tapindokatra ny paladia tsy voatery zay fa tonga teto ianao tototra maivamaivana to dia renao zany hoe ohatrany tsy zavatra tokony anahiko zany momba ny fiainako ay Andriamanitra miteny asio famonjam-panahy fotsiny sy izesy ny resaka rehetra dia marisika izy amaly Andriamanitra omeo asa afaky mamonjy sekoly sisy amen omanenao tsy manao amen nga ianao mitady asa tsy afahana mamonjy an'ity sekoly malalatsika ity to dia meon'Andriamanitra tompo zay asa angatahaka eo miditra amin'ny 7 ozy Andriamanitra hoe wow mety amiko zany amin'izay no afaka mamonjy le fotoana maraina ary io asa io sady tsy miasa zomariva tsy miasa sabotsy misy zany asa zany any ambadika any amin'anaran'i Jesosy azimezany zany sujet de prière ataoko zany raha tsy na pasteur tsisy aiza misy zany fa ianao tsy mangataka témoignage tato amintsika nangataka asa mpamonjy sekoly foana iny amin'izay ary le asa fa tonga farany ozy izy zomariva kosa ozy izy mbo mangataka satria zomariva amin'ny fotoana lehibe anay teo izy le lehibe an'le orinasa rehefa nandinika izy dia mpiasa rehetra mihitsy tonga dia mirava amin'ny roa daholo zany manomboko izao satria nisy olona anankiray nangetaheta présence anankiray za mahita eto fa tsy anankiray mangetaheta be dia be ny mangetaheta eto salama 7:7 minaran'i Jesosy zay mamela ny elokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra tsy maintsy mamela le voalohany teo tsy maintsy mifaly ty faharoa ty tsy maintsy mamela reo fotsiny ampiarina andro amaraina reo fotsiny ampiarina tsy maintsy mifaly tsy maintsy mamela raha zay fotsiny zany tadidinao mialety dia fa faly zay sy ny tompo mialety anao ina lesina varinareo tsy maintsy mifaly tsy maintsy mamela isa 2 raha reo markenao tsy hoe mahazo mifaly ary misy toana mahazo torena kely tsy zay fa tsy maintsy mifaly dia ho na pasteur raha misy zavatra tena mampalagy be mihitsiny tsy maintsy faly le lagy iny tena efa niavaka tena efa tsy maintsy faly ary ahoana raha le olona tonga avany tena vao omaly ny famela dia ny antso telefona izy hoe miomanina reo fa hanondrana vao teo mihitsy izy ny antso inona le faharoa tsy maintsy mamela raha vao tsy maintsy any amin'ny fankatoavana ho avy ny fahasalamana ho avy ny fahasalamana tonga dia ozy le fahasalamana le ohatra le soriny izy fahasalamana dao hiara-dalantsika fa mety zany fahasalamana mety no fanasitranana satria fahasalamana sitrana voatahiry mahita olona manomboka andro maraina tsy ho moramora lagy tsony fantatrao amin'izay inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra ay ny finoana tsy mijanona eo hoe za misafidy fa za manapa-kevitra tapaony hevitra amin'izay fanontenen'Andriamanitra hoe aza maditra to dia tsofo rano za tsy maintsy endry tsy mahazo manao ditra intsony apetrao zay raiky ilay devianao dia ho hitanao Andriamanitra hitsangana ho hitanao Andriamanitra hitsangana ary mahita fa manomboka andro amaraina sady sitranina ny vatanao sitranina ny fiainam-panahinao sitranina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sitranina ny fifandraisanao amin'ny olona manodidina anao sitranina ny fifandraisanao amin'ny ankohonanao sy mivady aman-janakao sy amin'izay raitrano aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masa sy manan-kery avy any Nazareta avy ireny hoe ny finoana tsy maintsy hoe zay zavatra tenenin'Andriamanitra hoe iriko dia etiko ambavaka dia le enganie mivadika tsy maintsy amin'izay dia ampiariko amin'izay le tsy maintsy miseho mivokatra hoe satria famonjam-panahy farany hoe
mazava zay angatantsika eto de inona le farany tsy very ianao raha vo sur'Andriamanitra fa tsy havery ianao ataony io fa raha vo mampananan'Andriamanitra de tazominy io amin'ny fotoana mapety rehefa hitany fa voniny ianao fa tsy hoe soriny le izy na hoe ariny tehiriziny le izy satria tiany loatra ianao tsy noavinao ny tian'Andriamanitra fa ianao amen enao mihitsy ny tiany ka mahasari-piaro azy aleony nareo miaraka eo amin'izay misy androany fa tafafantoka tsara ianao toy izay omeny zavatra tsy avitanao amin'ny feny tenanao tsy fantohanao feheza tsara fotsiny tenanao mampiasa self contrôle tsara apetrao tsara amin'ny priorité mpiainana zana misy an'ity ary za hivavaka foana miakatra folo eny karaha amen za hivavaka foana tonga avy any ny fahasoavana sy ny fihinana za hivavaka foana tonga avy any ny vady sady manja be tonga dia nefa za hivavaka foana taovy amen zany tonga avy any ny zaza tonga dia quadruplé i alpha oméga dia i fiandohana fiafarana fa nytiako hoe avy any aminao za hivavaka foana tonda nono efatra ianao mitaizana izy efatra fotsiny tonga eto mena plasy manokana nareo dimy zany etsy reo zareo reo inona le tanjona batikile izy fa za hivavaka foana vereno ninninona mitrango eo hoe tsangana ianao ninninona ho azoko eo hoe za hivavaka foana hoe asandrato ny taninao dia isaory Andriamanitra mankasitrano fona manontolo me voninahitra ny tompo isaory azy fa nomeny loha hevitsika androany hoe devoir-n'ny finoana nampatsiaro Andriamanitra fa tsy tian'Andriamanitra hoe isalasala fotsiny amin'ny fiheveranao fa manan-tsafidy ianao manan-tsafidy ianao fa tokony hampiasa ny safidinao ho tonga fanapa-kevitra décision ferme atonga le enganihatra amin'izay ho lasa tsy maintsy fa te hitanao miova Andriamanitra ao foana tanao dia isaory Andriamanitra ny amin'ny fiainanao androany isaory azy ny zavatra mitranga mankasitra azy amin'ny zavatra mety mbola tsy mitranga reo vavaka mety mbola tsy hitanao zay hoe aiza ry izy zany isaory nomen'Andriamanitra ny teniny androany fa ny antony finoanao ony ny antony finoantsika ny fiefaran'ny finoantsika sy ny fampiasantsika ny finoantsika ony dia ny famonjena antsika dikan'izay ataovy maritoerina ao anatinao fa tsy havery ianao zay ho ataony sy omeny sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny asarbidin'ny sekoly maraina tonga eto izay hianatra avy aminao tonga eto izay handray teny fahamarinana manafaka avy aminao averiny aminao ny voninahitra fa tena miteny ianao ary mananatra manintsy mampahery ary mampitombo anay ifonany aminao tompo fa misy tao izay avy mandre anao dia tsy mino tena manao fahadisom-piainana zay satria ianao indray tsy hinonay lasa ohatry ny hoe olona heverina efa ho marina amin'ny teniny indray no ametrahanay fo oza amin'ny fahadisoanay tompo ary zany niverenetana atrenao androany maraina ianao rery ny mendrika ho enona ary ianao rery ny mendrika inona sotra betsaka fa afaka hiainga vaovao zay androany tsy hametraka fotsy fitokisana aman'olona mitovy aminay ary tsy hametraka fatokitena ihany koa satria na izay ara voafetra ampianary zay tompo manomboka androany mba tsy hisy endriky ny tsy finoana amin'ny tahotra salasalana amin'izay ataony zay teneninay fa tsy sitraka ao zany satria fa zay tsy amin'ny finoana dia efa fahotana vavaka izay raha amin'ny anaran'i Jesosy hamerina amin'ny laonina fa ny antony finoanay kay draindray adino zany maika izay amin'ny zavatra ilainy asirianay maika ho sitrana maika ho afaka anaty fijaliana maika ho afaka anaty fanaintainana maika hita fiovampiainana maika hita zavatra be dehibe any amin'ilay tsara be dehibe irianay fa manadino hoe ny anton'ilay finoanana dia ny atonga anay tsy ho very ao koa tsiaro an'izany fahamarinana zany rehetra zanako tsirairay avy tonga androany maraina Sekoly Fanasitranana ametraka ny asaribidiny famonjem-panahy eo amin'ilay toerana ambony eo amin'ny priorité rehetra miaraka aminao ary anatin'izany tompo mivavaka izay ireo toetra tsara rehetra efa niteneninao fa tokony ho avoakanay satria efa atao anatinay dia tsy tokony hisalasalanay eo amin'ny safidy fa tokony hijoroana eo anatin'izao vavaka mametraka an'izany ho faniriana zany ho tonga tsy maintsy anankiroa zavatra nomenao dia sitrana salama izay ho ianao hoe niforavoravo salama tsara tsy maintsy mifaly izay ary zay mamela ny heloko ao manasitrana retinao rehetra ihany koa tsy maintsy mamela heloko izay sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa androany maraina misy fanasitranana androany maraina misy fifaliana androany maraina misy famelan-keloka vitsoran'ny olona atony fony satria manomboka hitany sy fantany amin'izay hoe io anisan'ny blocage tsy mampandeha zavatra sotra ny amin'ny androany maraina tompo androany maraina avy aminao tontolo andro tsara avy aminao edresada fifalianay amakivaky ty androany ty miaraka amin'ny fanatrehanao sotra ny amin'ny indra folo vaovao maraina sotra ny amin'ny fananganina ao anay tsarovony tsiraray avy zay tonga eto ao ny andeha hianatra ao ny andeha hiasa
ao ny andeha ody, ao ny andeha hitady asa, ao ny andeha hikarakara taratasy, ninona zavatra mety ho ataon'ny zanaka ao tsiraray avy. Aza vela ho ketraka sy ho reraka izy. Aoka hiasotra ny vesatra, ny salobona, ny rahoana, aoka hisy fifaliana, aoka hitaratra eny amin'ny tarehany fahazavan'ny teninao sy ny fahatsaranao, hiaingana vaovaovao maraina tompo fa afaka hitranga ny zavatra rehetra ao anatin'ity journée tsara nomenao anay ity. Rehefa ataonay tsy maintsy ny fiovana mampahazo aina anao. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy androany maraina indray, tsy maintsy malemy fanahy zay, tsy maintsy tsara fanahy, tsy maintsy mandefitra, tsy maintsy manam-paharetana, tsy maintsy tia, tsy maintsy manaiky anao, tsy maintsy misaotra sy mankasitraka ary tsy mahazo monomonina na manometsiny, tsy maintsy faly amin'izay ataonao, tena any amin'ilay tsy maintsy mihitsy ary misaotra tompo fa ampianao zay mba hiainan'izany finono zany, mba ho marina aminay ny teninao teo hoe sambatra ianao zay neno fa efaina zay rehetra nampilazain'ny tompo taminao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tehaka mafy ho an'i Jesosy sika. Mahazo toerana vetivety vetrantsika dia hanao fanatitra ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra indray fa niaraka teto amin'ny sekoly tamintsika teto indray ny tompo tsy namela antsika irery fa mamela heloka antsika kosa nefa. Amen. Programantsika dia amin'ny zoma sabotsy zao etsy amin'ny trampokron'olona kely ny fotoanany zoma hariva ny 9:30 ary ny sabotsy maraina amin'ny 10:40 dia eto amin'ny super U efa ho alefa ny efa lasany ny vaovao momban'izay ho an'izay connecté ho an'izay tsy connecté manatrika eto dia ny sabotsy zao zany tsika amin'ny 10:40 dia eto amin'ny super U. Fantatrao ihany fa eto amin'ny super U tsika somary voafetra ny toerana dia tsara zany tonga aloloha ihany dia amin'izay mba mahazo toerana ianao dia hitantsika eo fandamina moa fa matetika rehefa ohatr'izay dia ny ankizy sy ny tanora ohatra Maria eo pototry ny tongotry ny tompo eo amin'ny tany eo amin'ny anio alleluia fa mba ny ray aman-dreny sy ny loha olona no rapitso mbola misy sekoly fa tsy hoe tonga dia lasitsika sekolyntsika rapitso tongava amin'ny etahita vaovao zaho toetra ny ao anatiny tena mbola mangetahita anao ve Andriamanitra za nefa mivavaka tamin'ny latsinainy ohatra miresaka amiko ianao za pastera tsy sakafo anao efa nisakafo tamin'ny herinandro tsika zao vao mipetaka maraina dia mbola hipetaka goûter indray avy eo satria zany sakafo zany tokony amin'ny fotoana amin'ny fahatsapana avy mitady inona dia mandeha mihinana akoatra amin'ny fotoana hifadiana hanina mois de janvier dikan'izay rapitso zao fotoana hafa indray ataovy présent indray ianao mboary ny fotoana mboary ny programme dia taxi anko fotoana antsika soma sy sabotsy misy ny fiarahantsika mankalaza ny krismasy magaga samedi 23 décembre manomboka amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 16h ery amin'ny espace Oasis Ambomanambola. Misy billet satria fiaraha-misakafo ilay izy sady fiaraha-mifaly fiaraha-midera tena mividy faran'izay tena mirary 60 000 ariary ny olon-dehibe ary 50 000 ariary olon-dehibe kely ankizy kely mety eo moins de firy taona moa zany moins de 12 ans tsy maroroka zany satria mampalely le zaza raha le portion ale zazakely nomena azy eo nefa izy fantatrao to dia tena semi remorque be izy na ohatr'izay dia mba to dia atao classena olon-dehibe izy zany alleluia tsy atao mahakivy le prix satria mba io ny fahafahantsika manao entsika miaraka marana ny taona anetsehantsika indray ny fanohizana ny travaux sy ny chantier amin'ny centre izay nomeny tompo antsika eny bypass hitantsika ny tompo anatin'izay manasanao hitsanganary dia tsofina rano ianao tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fijoroan'ny finoanao amen ny fitehirizana ny finoanao ny fandehananao ampinoana amin'izay rehetra ny rahan'Andriamanitra anao tononoko ny fataterahany fiovana ao anatinao avy amin'ilay finoana tsy maintsy araka ny tenenin'i Jesosy hoe raha eo isory amiko ity kapoaka ity kanefa raha tsy maintsy ho sotroko dia aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny sitrapoko ho tanteraka ao aminao ny fanahafanao an'i Jesosy ahafahanao mandray fanapa-kevitra eo amin'izay tsy maintsy tokony ho raisinao hiovaniny ao anatinao ahafahan'Andriamanitra mahazo aina mikarakaranao mandehana fa ho marina aminao le tsy maintsy mifaly amin'anaran'i Jesosy dia ho marina aminao le fahasalamanao ambadik'izay ho marina aminao andro amaraina le tsy maintsy mamela ary mahita fa hosotran'Andriamanitra izay aretina sy rofy eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy mandehana fa tontolo andro mahafinaritra androany satria nanomboko izany miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao ary miaraka aminao ny fanatrehan'Andriamanitra mba ara-patapitra ny journée indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mandehana fa mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra io zavatra nentinao teto io satria hitan'Andriamanitra fa famonjem-panahy amin'izay matery ao anatinao mba tsy hahavery ianao omen'Andriamanitra eo amin'anaran'i Jesosy sokafan'Andriamanitra ny lalana mandehana tonga avy aminao arak'izay irinao arak'izay inonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Zareo no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen.